Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro ty lehilahy iray vao nanambady tsy ela akory dia niara-nody tamin'ity vadiny ny ampita rano tamin'ny sambo keliny. Raha mbola teny amin'ny rano lalina indrindra nefa ny sambo kelin'izy mivady dia indro nisy tafio-drivotra. Raha lehilahy dia tsy rototra fa nahery fo tokoa, fa raha matoa vadiny kosa dia feno tahotra satria kely ihany ny sambon'izy ireo. Ny safotofoto ny tafio-drivotra ary dia indro fa diso fanantenana raha matoa, sady natahotra mafy izy satria amin'ny fotoana rehetra dia mety ho rendrika izy ireo. Rangavadiny kosa nefa dia nangina sy tao anatin'ny fiadanana tony dia tony, ohatr'ireny hoe tsy misy loza mitranga ireny eo amin'ny manodidina azy ireo. Dia hoy raha matoa vadiny nanontany azy, tsy matahotra ve ianao e? Zao ane mety andro iainantsika farany, fahagagana rery ihany angamba ny mety hamonjy antsika eto, fa ny fahafatesana aloha dia mitatao eto ambony lohantsika. Nitsika ilay rangavadiny nandre izany ka notsoahany ny sabatra teny ambalahany ary nataony teo amin'ny tendany ramatoa vadiny, efa mily kasoka mihitsy aza. Gaga ramatoa. Avy eo dia ora lehilahy taminy hoe, matahotra ve ianao zao? Nitsiky ramatoa ary namaly azy hoe eo ampelantananao ny sabatra. Nefa inona moa ny tokony hatahorako satria fantatro fa tia ahy ianao? Dia napetraka ilay rangavadiny ny sabatra ka hoy izy, azonao ny valiny, mahatonga tsy hatahotra ato anatin'izao tafio-drivotra izao. Fantatro fa tiantsika Andriamanitra ary eo ampelatana ny tafio-drivotra, ka na inona mitranga dia mety amiko avokoa izany. Raha velona isika tsara, raha tsy izany moa dia tsara ihany koa, satria ny zavatra rehetra dia eo ampelantanany avokoa, ary Andriamanitra dia tsy manao zavatra diso na oviana na oviana. Endry namako, ampitomoy hatrany ny finoanao sy ny fahatokiana ho an'Andriamanitra, satria izany no hanova ny fiainanao manontolo. Misy antony avokoa ny zavatra rehetra. Eny, tsy misy fankapana mahazo anareo hoy ny Baiboly, afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba amin'ny fankapana dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Korintianina 2:10-7. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, rasoa ampofaza malaina, fartomotrany andro izao. Tarika ery Andriambato. Isambo piainantsika ety atopatompany onjabe eny any rano masina toami landrendrika izany alondrano be oky viverase drany manjo ny sambo piainantsika ety
atupatupanionjabe oenyany vondranoma sina oamilandrendrika izany alondranobe boky viverase rany manjo antso jesosy lay kapiteny izy any no anafaka sy aminy zany sa omba otafitaso aminy lay sera anantso antso jesosy lay kapiteny izy any no anafaka sy aminy zany sa omba otafitaso aminy lay sera anantso AWR zay lay monjany fanantinana adiama fiazare reo rivodoza marobe zay ale fanilay ratsety dia azakivire natoaka mamoifo ao misy tokitsa rasariso nadiama fiazare reo rivodoza marobe zay ale fanilay ratsety dia azakivire natoaka mamoifo ao misy tokitsa rasadiso antso jesosy lay kapiteny izy any no anafaka tsy aminy zany sa omba otafitaso aminy lay sera anantso antso jesosy lay kapiteny izy any no anafaka tsy amily zany sa omba otafitaso aminy lay sera anantso harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako
tsy maintsy manaiky isika fa mety marary tahaka ny vatantsika ihany ny saitsika. Avy amin'ny fifandonana ao amin'ny faritra maizina sy lalina ao amin'ny saitsika no iantombohan'ny areti-tsaina. Tsy aretina tahaka amin'ny mahazo ny vatana ny aretin'ny saina arak'izay heverany maro azy. Dikan'izany tsy misy tsy mikaretina na otrikaretina ao amin'ny olona iray marary saina. Tsy misy fanefitra sy vaksiny azo atao tahaka ny amin'ny kolera, na ny tefoedra, na ny tazovony sy ny difteria. Na izany aza misy andraikitra lehibe eo amintsika mba hiazonana ny saina ho salama mandrakariva. Nankana be dehibe amin'ny mpitsabo sy ny fikarakarany ny fitsaboana ny aretin'ny vatana. Ny fanarana ny toromarika ny mpitsabo no fepetra hanotakiana amin'ny marary. Mety ila vaksiny na antibiotika na fandidiana mihitsy azy izy. Tsy mba toy izany ny fitsaboana ny saina. Ilaina ny fandraisana andraikitra mavitrika avy amin'ny olona marary saina. Misy tokoa aloha olona afaka mitsabo saina amin'ny fomba maro. Na izany aza, zava-dehibe ho an'ny marary ny mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny saina, satria misy zavatra izay ilay marary ihany no afaka manao azy. Aoka ho tsarovana mandrakariva fa fahadisoana ny mampisaraka ny saina sy ny vatana, satria dingana ao amin'ny fahasalaman'ny saina ny fahasalaman'ny vatana. Izao ny dikan'izany, ny vatana salama ihany no afaka miatrika ny olana ao amin'ny saina. Mijinja ny vokatra tsara eo amin'ny saina ny olona mihetsiketsika manao fanatanjahantena na miasa na milalao. Tena mifamatotra tokoa ny vatana sy ny saina, miara salama sy miara marary izy ireo. Goavana lavitra mihoatra ny heverantsika azy ny fiatraikan'ny saina eo amin'ny vatana. Vokatra ny saina mikorontana ny akabeazan'ny aretina mampahory ny olona, mampiena ny hery ary mampandroso ny fahosana sy ny fahafatesana ny alahelo, ny fitantainana, ny nenina, ny akiviana. Matetika ny aretina no vokarina sady ampitomboin'ny saina. Betsaka amin'ny farofo mandritry ny androm-piainany no tokony ho salama raha mieritreritra ny ho salama fotsiny. Maro no mihevitra fa mankarary ny fitaninan'andro, dia marary tokoa izy satria efa nanam-poarary. Misy olona maro maty noho ny aretina foron'ny saina fotsiny. Mahaela velona ny fahirezana, ny finoana, ny fitiavana. Fahasalamana ho an'ny vatana sy ro an'ny fanahy ny saina falifaly. Tsara noho ny fanafody ny foravoravo. Aoka ho tsorovantsika fa misy heriny lehibe ny saina amin'ny fanasitranana ny marary. Anampy be dehibe amin'ny fitsaboana ny faiza mampiasa ny oerio. Inona ary no atao ampatanjaka ka ahatonga ny saina ho salama tsara? Ireto misy paikady 8 anampy antsika hiatrika ny aretin'ny vatana sy ny saina. Voalohany, sakafo ara-dalàna. Raha te ho salama saina ianao dia aza mihinana be loatra ary misakafoana amin'ny ora mitovy. Ny sakafo maraina no ataovy tsara indrindra. Ano arak'izay endrika omeny natiorazy ny sakafo fa aza amboamboarina. Alaviro ny sakafo manaitaitra sy mahadomelina. Faharoa, torimaso. Miovaova ny fotoana atorian'ny olona. Saingy tokony ho adiny 7 ka hatramin'ny adiny 9 izany amin'ny ankapobeny. Mety ho karazan'olona hafa kely ireo matory latsaky ny adiny 7, saingy ny akamaroan'izy ireny dia mitaintaina sy mitebiteby ka tsy mahita tory. Tandindomindoza ny fahasalaman'ny vatana sy ny sain'ireny olona ireny. Olona tsy mahasoa kosa izay matory mihoatra ny adiny 7, afa-tsy ireo voasitrana tamin'ny aretina nandazo. Be dehibe kosa ny fahatiantoka ho an'ny olona salama nefa matory mihoatra ny adiny 7. Fahatelo, asa. Mila manao asa mamokatra ny tsirairay, mety ho asa tsotra izany na sarotra. Ny asa tsotra ny mahasoa kokoa amin'ny lafiny maro noho ny asa sarotra. Tokony atao amin'ny antonony ny asa ary ampifandanjana amin'ny fotoana elan-tsasatra sy ny fakandrivotra. Faefatra, fanatanjahantena. Noforonina hietsiketsika ny vatana. Mifanaraka tsara amin'ny filana fanatanjahantena ny fampiasam-batana sy ny fambolena. Betsaka ankehitriny tsy mampiasa vatana intsony noho ny fiainana moderna. Nofohanan'ny asam-birao ny fampiasam-batana, saingy mitombo kosa ny stress sy ny firotorotoana. Mila mampiasa vatana isika. Maro ny fomba azo natanterahana izany. Ohatra, fiaraha-manao fanatanjahantena na dian-tongotra na fitaingenana bisikileta.
mitondra fahatsarana eo amin'ny saina ny fihetsiketsehana toy izany. Tokony anana fandaram-potoana fanatanjahantena isan'andro ianao raha ara-dalàna ny toe-batanao, saingy aza atao mafy be amin'ny andro voalohany fa ampitomboy miandalana. 5 fialan-tsasatra. Samy mila fotoana ialana sasatra isika rehetra. Mila miasa sy manatanjahantena isika, nefa ilaina ihany koa ny fotoana hipetrapetrahana. 4 zava-panahy. Ilaintsika ny mifandray amin'ny hery ambony no ny ao anatintsika. Ny herim-panahy voaray no anomeny valin'ny fitaintainana, ny tahotra, ny fahatserovatena omeloka izay mety andany ny herintsika. Mahatsiaro fahabangana sy fikorotanana izay tsy manana ny hery ara-panahy io. 7 fiarahamonina. Mila mifandray amin'ny hafa isika. Soa ihany fa efa mampifandray antsika amin'ny hafa ny fanatanterahana ny maro amin'ireo zavatra notany saina teo aloha, ohatra ny asa, ny fanatanjahantena, ny sakafo. 8 fanafody. Raha ny tena izy dia tsy tokony hihinana fanafody isika ho fanasitranana ny vatana sy ny saina. Indraindray nefa efa tafahoatra loatra ny toe-javatra ka tsy misy vokany ireo fitsim-piainana voalaza rehetra teo. Raha izany dia ilaina ny fampiasana fanafody. Tokony oferana kosa nefa ny fampiasana azy. Ilaina araka izany ny fanaraha-maso ataon'ny mpitsabo mba ampiasana fanafody kely araka izay azo atao. Ho fanatanjahana ny vatana hiady amin'ny tsy fahasalamana ny fanafody ampiasaina amin'ny mpahendrena fa tsy ho fitaovam-piadiana ampiasain'ny vatana. Na dia verihevitra sy kivy azy isika indraindray dia manana fahazoana mamerina ny fahasalaman'ny saina kosa. Ho afaka hiatrika ny zava-iseho amin'ny ho avy isika raha mandray an-tanana ny fiainantsika manokana. Heritage Singers. Home is where the heart is, my heart's own home. Though I never really had one to call my own. Well, I've been given the key by the carpenter of Galilee. With interest paid, the title's made to me. Home, where there is no night. Home, where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. Everybody dreams of going home, it seems. Lately I am no exception to the rule. Oh, but home is so much more than the windows, walls, and doors. It's a warm embrace where a smiling face is waiting you. Home, where there is no night. Home, where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long.
loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. Home, where there is no night, where the sun is the light, the place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. When my journey's over, I am going home. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana manolotra ny arabo anao manaraka izao fandarina izao ary nindraindrindra ny hoe ho aminareo aneny fahasoavan'ny tompo ka dia ilay rainy fahasoavana no hitay antsika rehetra toky azo antoka dia hiaraka hivavaka isika. Sotra tompony amin'ny fotoana saribedy nomenao anay ahafahanay miaino ny afatra ao amin'ny teny ity toky azo antoka no tianay hitoetra aminay miaino izao fandarina izao ka nitokantrano rehetra ane dia anana fahatokinanao eo mpanarahana izao teny izao sy amin'ny fiainanay rehetra naran'i Jesosy, amen. Lo hevitra sarobidy no rahantsika androany dia ny hoe toky azo antoka. Raha tsaivina amin'ny tantaran'i Israely dia nandalo zavatsarotra izy ireo. Eny miatra manaina mihitsy aza satria ady fanandrena amin'ny fahavalo sy ireo everina fa Filistina izay tena nampahory ny Israely. Raha ny tantara amin'ny Samuela voalohany toko 17 andiny 17 dia nanao fahirano ny Israely ny tombon'ny Filistina. Anka ketraka satria tahaka ny fasika amin'ny ranomasina nisan'ny tafika ny Filistina. Ny Israely anefa vitsy anisa ary ranomarina ihany koa dia tsy vitany hoe vitsy anisa reto zanak'Israely reto fa tsy ampy fitaovam-piadiana ihany koa. Reto fahavalo, reto mpifanandrina dia sady besaka tahaka ny fasika amin'ny ranomasina no manana fitaovam-piadiana izay ary fomba sy tena everina fa tsy voatohitra mihitsy. Ketraka ny Israely. Ravoravo-tanana i Saoly sy ny miaramilana. Ny zavatra mahafinaritra dia izao. Napetrany tamin'Andriamanitra ny ady. Napetrany tamin'Andriamanitra ny fisedrana ny olana rehetra. Andriamanitra mantsy no mba hany fanantenana sy any vahaolana tsapan'izy ireo. Manao izay manaraka izao fandarina izao azo antoka fa betsaka ny zavatsarotra izay nandalovana. Betsaka ny zavatsarotra izay mbola iainana amin'izao fotoana izao. Tao milaza amintsika ny soratra masina ny hoe apetrao amin'Andriamanitra. Ankino amin'ilay tsy mba resy ny olana rehetra. Tahaka izany ataon'ny Israely teto. Ary nakateny filamatra izy ireo. Zao ny voalaza amin'ny Samuela voalohany toko 17 andiny fahaenina tapan'ny faharoa. Samuela voalohany toko 17 andiny fahaenina tapan'ny faharoa dia ny hoe tsy misy mahasakana an' Jehova tsy hamonjy na maro na vitsy. Tena teny filamatra tsara izany lipeny malala. Am' Jehova mantsy dia tsy misy zava-mahasakana azy tsy hiditra ao an-tsehatra. Tsy miankina amin'ny fahamarona, tsy miankina amin'ny isa, tsy miankina amin'ny fitaovam-piadiana, fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra.
teny filamatra tian'Andriamanitra ho raisinao izany androany. Teny mponoana, teny feny toky, ary misy toky azo antoka zay azo ianteherana. Manoloana izany tokony men'Andriamanitra izany indrindra dia izao ny voalaza amin'ny Samoela voalohany 7:20 andiny 9. Samoela voalohany 7:20 andiny 9 dia hoy Jonatana: indro androso amin'ireo olona ireo tokoa isika ka iseho aminy maneho finoana izany, ary tena hoe ny raisiny Israely ampony teny fikasana, satria nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra izy ireo. Teny fikasana azo ianteherana. Ny 10 sy ny 12 amin'ny Samoela voalohany 7:20 dia izao ny voalaza: miakara ty aminay, andeha hiakatra isika, fa efa natolo Jehova eo an-tanantsika izy ireo. Ratsaivina dia tahaka ny fasika ny isan'ny 9. Manana fitaovam-piadiana ary fomba sy tena lavorary, kanefa dia nanana fahasahiana i Israely reto no andeha hiakatra isika, fa efa natolo Jehova mipelatanantsika izy ireo. Vokany noho ny fifikirany tamin'ny antoka nomeny tompo azy. Mila miova isika manoloana ny zavatsarotra manoloana antsika. Mila mifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra isika, ary manoloana ny olana izay atrehantsika dia tsaroa fa eo akaikitsika Andriamanitra. Efa melolalana antsika Jehova amin'izay rehetra miatra amintsika rehetra. Efa voavahany ny olana matoa miresaka amintsika Andriamanitra. Tsy mamela antsika irery izy na amin'ny fotoana mangidy amin'ny fiainantsika aza, ary amin'ny fotoana manjombona indrindra iny dia tsaroa fa mihevitra ny mombanao izy. Raha azo atao aza dia mitrotro anao amin'ny sandrom-pitiavana amin'ny fotoan-tsarotra rehetra. Tian'Andriamanitra anana toky azo antoka koa ianao androany. Tahaka reto Israely reto, na eo aza ny fandrahoana ny 9 dia noraisin'izy ireo ny teny fikasana ka nanana fahazotoana sy finiavana izy ireo andao hiakatra, fa efa natolo Jehova eo an-tanantsika ny 9. Ny vokany dia izao ny voalaza amin'ny Samoela voalohany 5:20 dia ny hoe niditra antsehatra Jehova. Ripeny malala, rehefa miantso an Jehova ianao, rehefa mametraka ny fiainana sy ny zavatsarotra amin'ny Jehova ianao, dia tsy lavitra izy, fa miditra antsehatra. Dia izao ny voalaza Samoela voalohany 5:20 dia ny hoe: koa nisy ovitra teo amin'ny toby tany an-tsaha, tamin'ny miaramila sy ny mpandrava nangovotra koa. Jehova mihitsy no nanisy ororo tany teo amin'ny tobon'ny Filistina. Ripeny malala, niditra antsehatra Jehova. Napampivitan'Andriamanitra ny 9 amin'ny teny ity: inona ny olana miatra aminao, inona ny olana sedrainao, efa vonin'Andriamanitra ampangovotra ny olana sy ny 9 mahatonga anao anana tahotra. Ny zavatra mahafinaritra dia izao: niditra antsehatra, nanao zava-mahagaga Jehova, ary resy ny Filistina. Mahafinaritra ilay teny filamatra izay noraisin'ny reto Israely reto, ary izay ny koa ny tiako noraisitsika amin'ny teny ity, le amin'ny Samoela voalohany 5:20 dia ny hoe: tsy misy mahasakana an Jehova tsy hamonjy. Ripeny malala, mitodika aminao ny tompo amin'ny teny ity. Inona ny olanao? Inona ny zavatsarotra lalovanao? Inona ny zavatsarotra sedrainao ka mahatonga anao anana fahakiviana sy raviravin-tanana? Tsarovy, tsy mahasakana tsy hamonjy ianao. Ninonina Andriamanitra. Tian'Andriamanitra anana toky ianao androany, ary azo antoka rehefa mandray ireo teny fikasana ireo. Dia hiaraka hivavaka isika. Raha eo misaotra noho ny toky azo antoka ny menao anay androany, itiny mivavaka manokana ireo misedra olana amin'ny tian'io ity, zavatsarotra, kivy,
miketraka na amin'ny adi-piainana izy izany tompo mitsio aminy fa tsy misy mahasakana an' Jehovah tsy hamonjy azy ireo amin'nytian'io ity koa manaova fahagagana tompo manaova zava-mahagaga ka isan'ny toko an-trano indrindra ireo mpiainy fandarina izao anio dia iovitra ny mety olana zavatsarotra izay atrehan'izy ireo ary ankehitriny ihany dia omeo fandresena izy ireo tsiraray avy na amin'ny aretiny izany na amin'ny olana izany na amin'ny zavatsarotra atrehny aminaran'i Jesosy amen. Misaotranao hatrany ny mpiara-mianatra aminao ny pastora Andrianjaframamy Silvestre no ny fotoana sarobidy ny rahantsika teto. Jacqueline misedra di sarotra ve ny fiainanao no ireo olana marobe izay toa mila hampamoifo mampisento ity misy vaolana lazaiko anao misedra di sarotra ve ny fiainanao no ireo olana marobe izay toa mila hampamoifo mampisento ity misy vaolana lazaiko anao haolay Jesosy vahaolana waisiwanao izy ilay fitiavana sy fiadanana raisy anio ovekeo pamonjy anao deo azonao antoka tokony hoavina. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Ratufaurina indray no mianjady aretina siaiai mandratrafo reo zavatsarotra manjo iainanao ity misy vaolana lazaiko anao haolay Jesosy vahaolana waisiwanao izy ilay fitiavana sy fiadanana raisy anio ovekeo pamonjy anao deo azonao antoka tokony hoavina haolay Jesosy vahaolana waisiwanao izy ilay fitiavana sy fiadanana raisy anio ovekeo pamonjy anao deo azonao antoka tokony hoavina. Mahazo fahendrena
mahazo fahalalana. Fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena iarena zareo tsy mahahitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. isika izao tokoa no toam-pianakavy no sarahan'elan'elatany kanefa na no sarahan'elan'elatany aza sika dia izahay tompona ndraiky ny fandarana fanabeazana sy anompiainoa dia tsy avelany ny onja-peo tsy iaona arak'izany dia miarabanao mirary soa ary maniry ny ahitanao soa ao anatin'izao fandaran'izao. Miarabanao namana Rila. Dia manantitra ny araba efa nentinao teo namana Joelanto Armisa. Miarabanao piaino namana izay tsy mafo izao onja-peo izao e. Mirary anao mba ho ambinin-drary sy andaira-tsodrano any ianao. Mirary ihany koa ny aretanao hatramin'ny farany ny fandaharana. Mialohan'ny anolorana anao ny loha-hevitra vaovao anio dia angatahany anao namana Joelanto Armisa mba hanatanteraka vavaka ho an'ny mpiaino antsika indray. Rainay eo izay any an-danitra mamasinina ny eny anaranao. Misaotranao izahay fa mbola norakofanao fahasoavana ka indro velona tsy nodivovoka na menaky ny tany fa velona trapamonjena. Mifona aminao izahay Jehovah rainay tsy toa noho ny fahotana izay vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao ka nataonay izany. Mamindrafo aminay ianao ka ilay raha sosarobidin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ane mba hanadio anay tanteraka ka ho vita fihavanana aminao izahay. Mitaia mandrakariva ny ray aman-dreny rehetra mba hanana fahendrena sy fahaizana ahaizany manabe sy mitaizany zanany, ny zanany ihany koa mba ho zanaka pakato sy ho zanaka manoro ray aman-dreny mba ho fianakaviana anjakan'ny fifankatiavana sy ny fifanajana mandrakarivany izany tokantrano izany. Dia apetraka feno eo ampelantananao Jesosy eo ny fiainanay sy ny andro sisa mbola omenao anay. Mihaino ny vavaka iray malalo fa tononona noho ny anaran'ilay mpanavitra anay dia Jesosy Kristy. Amen. Misaotranao namana Joelanto Armisa tamin'ny vavaka izay no tanterahanao teo fa inona indray ary no masaka atolotritsika ho an'ny mpiaino antsika an'io. Anio sika dia iresaka mikasika ny fankafizatena na estime de soi ozy izy ny teny frantsay. Ny fankafizatena izay azo amarinina izany hoe amarininao izy hoe manana zany fankafizatena zany ve ianao sa tsy manana. Izy io dia arakarak'izay fomba mampietsika sy toetra asehoanao ety ivelany no ahafahana manamarina azy. Fa izao mialohan'ny idirantsika amin'izany hoe fantaneny hoe manamarina ny fankafizatena zany dia iresaka mikasika amin'ny psikolojia aloha isika satria mifototra amin'izany psikolojia izany avokoa na ny ataontsika na ny asantsika na ny fifandraisantsika aman'olona na manarila. Raha ny teny izay nakana ny atao hoe psikolojia araky ny fanadihadiana izay natao dia avy amin'ny teny grika roa no natambatra ilay izy. Dia misy ilay hoe psyché izay midika hoe âme na fanahy na ihany koa saina na toetsaina na toetry. Dia ny tapany faharoa dia misy an'ilay hoe logos na étude amin'ny teny frantsay na fandratovana na fianarana na fandalinana sy fandinihana. Raha lalinina zany le izy dia fandratovana sy fianarana mikasika ny saina, zay ny atao hoe psikolojia. Ao ihany koa raha jerena lay teny dia fandratovana lay hoe fanahy na fianarana amin'ny fanahy, fandalinana amin'ny fanahy, fandalinana ny toetsaina. Dia ilay fanahy izay any anaty any ka na any anaty any aza ilay fanahy na manarila any anaty any ihany koa ny saina dia misy fetraikany amin'ny toetra izay miseho eto ivelany zany toejavatra izany. Isika malagasy dia manana ilay fitenenana malaza hoe ny fanahy maha olona.
de io fanahy mahaolona io no mandrafitra ny toetra ny olona anankiray io zany no mandrafitra ny comportement amin'ny teny frantsay na ny caractère na ny conduite amin'ny teny frantsay ny olona anankiray zany hoe ny toetra ny fihetsika ny fiseho ny olona anankiray zany a dia io no mandrafitra azy io fanahana any anaty io mandrafitra ny toetoetra mandrafitra ny toetsaina ny fitondratena dia io fanahy mahaolo io no mandrafitra ilay maizay amin'ny olona anankiray zay efa nresantsika matetika teto zany a namana rila ia de ilay mahaizay izay mampiavaka anao amin'ny olona rehetra dia ilay toetra maneho ny fananana rafitsaina sy mahatompona ndraikitra ny olona ray fa tsy tompo-toerana fotsiny ary ny tompona ndraikitra dia tsy tafandromandry amin'ny tsy fietezany zavatra iray fa avy hatrany dia mandray andraikitra mba isiny firindrana ara-piarahamonina ary koa manana ny fahatokisantena zany ny olona anankiray mahatonga le olona zany ho tia mifandray amin'olona sy mahita ny lafinjavatra tsara mandrakariva eo amin'ny fiainana izany zavatra izany izany rehetra zany no namanarila no mitarika ilay fanontaniana hoe iza marina moa zany zaho na ianao io mahafantatra ny tenako ve aho mahafantatra ny tenanao ve ianao anananao ve ananako ve reo toetra voalaza rehetra teo ambonireo fataro aloha zany ny tenanao hoe iza marina ianao momba ny tenanao fatarinao daholo zany rehetrarehetra zany dia aoka ianao anana an'le fomba fandinihan-tena lay introspection izy ny teny frantsay arak'izany mila fandinihan-tena ianao afantaranao tsara ny tenanao afantaranao tsara ny toetranao ny toetsainao afantaranao tsara ny fanahinao ohatra raha amin'ny fandinihan-tena zay ataonao a dia hita hoe tsara fanahy ianao ve sa ratsy fanahy ianao tsara toetra sa ratsy toetra ia ahoana moa zany ny fomba hahafahana manana an'io sy ivoahan'io fandinihan-tena io na manajoelonantoarymisa ny fomba ahitana sy ivoahan'io toetsain'ny olona io zany a de amin'ny alalan'ilay atao hoe psykôlôjia sosialy na ny fifandraisana ara-toetra sy ara-toetsaina amin'ny olona zay manodidina anao ka miankina amin'ny fananana na tsy fananana ny psykôlôjia sosialy io no ivoahan'ny toetra ny olona anankiray izany hoe io zany no manefo ny toetra io no mandrafitra ny toetsain'ny olona tsirairay avy io toetra io anefa matetika ao anatin'ny tsy fahatserovatena zany a no miselo izy na ao anatin'ny atao hoe fiainana tsy tamaso any anaty any le toetra fa misy fiatraikany ity ivelany efa nalazaintsika teo izany izany hoe tsy afaka ny tena ianao hoe andehanao psykôlôjia sosialy fa tonga ho azy zany io zavatra io ao anatin'ny tsy fahatserovatena ianao mahita an'izay amin'ny alalan'ny fifandraisanao aman'olona de mivoaka eo zany ny toetranao de io fivoahan'ny toetra io na fivoahan'ny toetsaina na ilay fanahy mahaolo io a no mitarika anao ankafiny tenanao na tsy ankafiny tenanao de miainga amin'ireo toetoetra nasehonao reo zany a no ametrahanao fanontaniana hoe izaho ve mihevitra ny tenako ny tenako ve azo tiavina sy azo ankafizina moa makasitraka ny tenako ve ah zany zany a fanontaniana ilaina mipetraka avokoa zany hoe rehefa mifantoka amin'ny tenanao ianao zany dia misy hery manova ny tenanao ao anatinao rehefa fantatrao fa ratsy toetra anao dia manova ny toetranao ho tsaratsara kokoa raha iresaka isika zany mikasika an'izay le atao hoe estime de soi na ny fankafizantena izy io a de tsy inona fa ny hasina sy ny lanja omena ny tena zany io lay lazantsika hoe le fanahy mahaolona araka lefa lazaintsika teo de le fanahy mahaolona io matetika no fantatry ny olona ety ivelany de io no mahatonga ny olona hiteny hoe olona manam-panahy iny olona ray iny na hoe olona matahotra an'Andriamanitra iny olona ray iny na koa hoe olona ratsy toetra sy tsy matahotra an'Andriamanitra iny olona iny ny fantaniana manetitika namana joely dia zao hoe azo fantarina ve zany ny olona makafy ny tenany na koa hoe ahoana no hafantarana fa makafy ny tenany ny olona iray azo atao tsara namana rila ny mamantatra
sy mamaritra ny olona mankafia sy tsy mankafia ny tenany. Azo fantarina mitoetra na ny fietsika izay atao ety ivelanya izany olona mankafia na tsy mankafia ny tenany zany. Ijery ary tsika voalohany indrindra hoe faritatsika hoe inona moa zany ny olona mankafia ny tenany zany. De ijeryntsika hoe mitoetrany voalohany mora aminy ny mandray andraikitra. Olona mora mandray andraikitra zany izy, naiza toerana zay anomezana andraikitra na misy andraikitra zay tsy nitolorana azy akory azy dia mora aminy ny mandray izay andraikitra zay. Faharoa mora amin'ny olona mankafia ny tenany ny mifandray am-po amin'ny olona anankiray, zany hoe olona fifandraisana zany izy, tsy miolon'olona fa tena mifandray aman'olona. Olona mahatsiaro ny tenany ho manandanja le olona anankiray zany. Faefatra olona mahatoky tena. Fahadimy olona atokisan'ny olona, ametrahan'ny olona fitokisana na ametrahan'ny olona andraikitra goavana ny olona mankafia ny tenany. Fahenina de olona matoky ny fahaiza manaony na ny fahaizany, tsy be fanahina, tsy tonga ao an-tsain'ny olona le manana fankafizantena mihitsy le hoe saode fa hita famindrany io, hita amin'ny fietsiny, hita amin'ny fanatanterahany asany zany io toetra fananana ny fankafizantena io. Fahafito de olona mangataka fanampiana amin'ny olona hafa ary manaiky izany fanampiana zany izy, manaiky zany izy ny tsy fahaizany nefa tsy mahatsiaro ny tenany ho ambany. Zany hoe fanampiana amin'ny fanatanterahana ny zavatra atao zany. Ya, fa tsy hoe fanampiana rabolako. Ya, fanampiana amin'ny zavatra atao zany hoe manaiky zany ilay olona fa misy zavatra tsy hainy dia mangataka fanampiana aminao izy. Ohatra zany hoe tsy haiko na manarila ny milalao ty solosaina ity fa mba atoroy dia atoronao am'izany zavatra zany fa za tsy mahatsiaro tena hoe ho ambany mihitsy fa tsy haiko le izy de ilaiko ny fanampiana avy aminao. Manaraka fahavalo olona feno fanantenana ary mahatsiaro ny tenany ho matanjaka, be heritsaina, be herim-po, tena hoe ao anatin'ilay herim-po tsy misy zavatra ahahina mihitsy zany. Tsy matahotra amin'ny fihetsem-pony, zany hoe ny olona matahotra amin'ny fihetsem-pony indraindray de hoe mety ampitomany azy ao zany zavatra zany na ohatrohatra zany hoe le fihetsem-ponao zany tsy tokony atahoranao fa tokony sedrainao aza ny fihetsem-po. Ary fahafolo, raha tojo fahasahiranana ny olona anankiray le manana ny fankafizantena dia ho raisiny toy ny zavamisy eo amin'ny fiainany izany fahasahiranana zany, fa tsy eritrereto mihitsy hoe misy mamandrika na misy mampisavy na misy ohatr' zany de raisina ho zavamisy eo amin'ny fiainana ny fahasahiranana. Ya, honoana manajoely, azo fantarina sy azo faritana toy izany koa ve zany ny olona tsy mankafia ny tenany? Mazava loatra fa azo fantarina sy azo faritana toy ilay nataontsika teo aloha, ny olona tsy mankafia ny tenany. De tansaintsika mpiaino zany ilay toetra ny olona tsy mankafia ny tenany. Voalohany olona anaty onja mandrakariva zany ny olona tsy mankafia ny tenany, tsy milamitsaina, mitebiteby lava, misy raritsaina mandrakariva. Zay ny voalohany. Dia faharoa vokatray matetika kivy amin'ny fiainana ny olona tsy mankafia ny tenany. Fahatelo olona manafoana ny tenany zany, ny olona zay tratran'izay. Faefatra miandry zavatra tsy mety sy tsy manjary mandrakariva eo amin'ny fiainana, io le hoe finoana rahanasa. Rehefa inonao fa misy zavatra tsy eto eo aminao de tonga aminao azy lay izy. Ya. Fahadimy dia olona mitokatokana ary arakaraky ny tokatokanany no hankalan'ny olona azy. Rehefa mitokatokana ianao de sarotra amin'ny olona zany ny anatonanao. Olona sarotra ifandraisana vokatra zany, olona mikombona, sarotra antonona, mikombona ohatra ny oronatsy jarentsika tsara fa rehefa miorona eny amin'ny jorotrano tsy azo ampiasaina na manarila fa rehefa velarinao ny oronatsy azo isakafoanana, azo atoriana, azo anahazambary sy ny sisa sy ny sisa. Ya. Fahafito, ny fihetsem-po ny tena mibahana any anatin'ny olona tsy mankafia ny tenany de ny tahotra sy ny fanahina, zay zany fihetsem-po be deabe ao, tahotra ny potika, tahotra ny aran-javatra ratsy, tahotra ny hita fa ratsy ary manao zay hankelezana ny tenany satria tsy mankafia ny tenany izy. Fahavalo,
tsy samandray andraikitra no ny tahotra zany vokatra ny tsy fankafizatena avokoa namana lehilahy fa sivy a tsy samandamina ny olana zay menjady aminy fafolo tsa mamaky resaka voalohany sarokenatra raha vao hoe ndany ianao miresaka voalohany de tsa ny olona tsy mpankafy ny tena satria tsy manana le tanjaka anaty izy tsy sa mampiasa ny heriny manafina ny arena anaty zany rehetrarehetra zany ary faharoambe folo de olona mety hamony tena mihitsy a izany olona izany ary ny tena zava-doza rehefa tsy mankafy ny tena ny olona anankiray a de lasa manaonao foana lasa manohatra olona ohatra hoe nahititsika ao amin'ny baiboly de nisy olona nanohitra ny mpitarika anankiray dia Arona sy Miriam zany nanohitra Mosesy tsy nakafy ny tenany dia nitoetra tao anaty onja mandrakariva farany lasa boka raha azoko tsara zany namana joelanto armisa de anjaran'ny olona tsirairay avy a ny mikolokolo ny bien-être na ny fahatsarana ao aminy saingy miankina ny fahaizany fanerasera ara-tsiosialy amin'ny olona hafa ny faharoa de anjaranao zany a ny mampivoatra na mampandroso ny fampivoarana ny image de soi na ny estime de soi anao na ny kisary momba ny tena ihany koa zany sy ny fankafizana ny tena ao aminao zay ratsorina de misy ako ny goavana eo amin'ny fiarahamonina sy izay olona mifanerasera aminao rehetra antenena fa nitondra soanao ny fiarana tato anatin'izao fandarana fanabiazana zao tapitra moa ny fotoana fahatsika miresadresaka namana joelanto armisa rary ny loatra raha ametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrayntsika raha sitrapon'andriamanitra antenaina fa mbola hitoya izao loha hevitra zao a amin'ny fotoana manaraka veloma tompoko teninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana manasanao ny mpiaramianatra aminao kalebandretsikivy anoho indray ny fianarana ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny minitra vitsivitsy tandrema ianareo fandro manadino zany no lohatenin'ny fiarantsika mianatra androany ao anatin'ny fandalinana ny fahamarinana ankehitriny ao amin'ny deuteronomia inona no asain'andriamanitra ataony zanak'israely ary nahoana no zava-dehibe ho azy ireo zany iarahantsika mamaky ny deuteronomia toko 4:7-8 deuteronomia toko 4:7-8 kanefa kosa mitandrema ianao
ka tandrimy tsara ny fanahinao fa andrao adinoinao ny zavatra izay efa hitan'ny masonao ary andrao miala amin'ny fonao izany amin'ny andro rehetra iainanao fa ampafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany. Mitandrema ianareo fa andrao manadino ny faneken'i Jehovahandriamanitra reo izay nataony taminareo ka manao saron-javatra voasokotra ho anareo araka ny endriky ny zavatra izay efa nandrarany Jehovahandriamanitra ao anao. Matoanteny roa no misongadina ao amin'ireo andinireo dia ny hoe mitandrina sy manadino. Zao no ambaran'Andriamanitra amin'izy ireo. Mitandrema ianareo fa andrao manadino, izany hoe aza adinoina izay nataon'i Jehovah ho anareo na ny fanekena nataony taminareo. Ny matoanteny mitandrema izay adika hoe tandremo ny tenanao dia hita manerana ny testamenta taloha ary azo dika ihany koa hoe mitandrina, miambina, mitandro na miaro. Malina fa talohan'ny fahotana dia efa hita tao amin'ny soratra masina izany rehefa niteny tamin'ny Adama Andriamanitra mba hitandrina ny saha izay nomeny azy. Genesis 2:15. Ny tsiraray mihitsy no ilazan'i Jehovah mba hitandrina fa andrao manadino. Tsy dia ny manadino amin'ny heviny very tadidy loatra no tiany ambara, fa andrao izy ireo anao tsirambina ny anjara asany ao amin'ny fanekena ny fanaovany tamin'Andriamanitra. Izany hoe tokony ho an-tsain'izy ireo mandrakariva ny adidiny eo anatrehan'Andriamanitra, ny mpiray firenena aminy sy ireo vahiny eo aminy ary ireo firenena manodidina azy. Inona no hanampiny zanak'Israely mba tsy hanadinoina izy ireo an'izany adidy izany? Andeo vakina indray ny 7. Deuteronomia 4:7. Kanefa kosa mitandrema ianao ka tandremo tsara ny fanahinao fa andrao adinoinao ny zavatra izay efa hitan'ny masonao ary andrao miala amin'ny fonao izany amin'ny andro rehetra iainanao fa ampafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany. Nilaza tamin'ny zanak'Israely Mosesy mba tsy hanadino ny zavatra hitan'ny masony, mba tsy hamely izany hiala amin'ny fony. Tsy kisendrasendra tsy akory ny lazany taoriany izany ny ampianarany zanak'Israely izany amin'ny zanany sy ny zafiny. Tsy hoe ilainy zanany fotsiny ny andremikasika izany, fa zava-dehibe kokoa noho izany ny fitantarana sy ny famerimberenana ny zavatra nataon'Andriamanitra ho azy ireo mba tsy hanadinoina an'izany. Araka izany dia mitondra soa ho an'ny hafa sy ho an'ny tenanao ny fitantaranao ny fanandramana ny arahanao tamin'Andriamanitra ary ny taranaka, izany hoe ny zanaka manjafy no akaiky indrindra tokony hanaovan'izany. Inona no nasain'i Jesosy nataon'ny demoniaka iray rehefa nisitrany tamin'izany izy? Andeo vakitsika ny Marka 5:17-20. Marka 5:17-20. Ary rehefa iondrana teo an-tsambokely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy, fa hoy izy taminy: mody ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namindrano fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe fa nataon'i Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Aza tehirizina ho anao irery ny famonjen'i Jesosy ianao fa zarao amin'ny hafa satria ampahery azy ireo izany. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany izay mbola hitohy. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.